miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy izay mbola tafaverina eto an-tranon'Andriamanitra amin'izao folakandro izao, ary dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fitahian'Andriamanitra ho antsika rehetra. Haleloya! Fitahiany tompo ane sika tsiraray avy. Tamin'ny herin'ny androany dia nitokana ny fiangonana Jesosy mamonjy Antsahalalina any faritra Ambatomena iny, ary nanatanteraka izany tany moa izay miaraka amin'ny pasteur Toky. Nisy afatr'Andriamanitra izay netiko tamin'ny io fotoana io, ary tiako ny mbola anoy izany afatra izany izay natao tany amin'ny fitokanam-piangonana tamin'ny herin'ny androany izany eto amin'ity foibe ity. Haleloya! Koa ny lohateny ary izay entina ho amintsika arak'izany fahasoavan'Andriamanitra entina manao asa fanompona. Hebreo 12:20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy rehefa hitatsika zany tenin'Andriamanitra izany. Hebreo 12:20. Koa satria mandray fanjakana tsy azo ampiroroina isika, dia aoka isika anana fahasoavana hoentitsika manao izay fanompona sitrak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fatahorana an'Andriamanitra. Aleluia! Aoka isika anana fahasoavana entitsika manao asa fanompona. Ny tsiraray avy izay ao anatin'izany atao hoe fanompona an'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra, tahaka atsika rehetrarehetra izao zany, na antitra io, na tanora io, na lehilahy io, na vehivavy io, na ankizy aza, dia tiako mba samy anana zany fahasoavana entina manao ny asa fanompona izany, mba tsy ho mpivavaka fotsiny ny tsirairay ao amin'ny fiangonana. Marina fa mety tsy manana andraikitra ianao, mpandray fanatitra, na mpampianatra sekolelady, na mpiandraikitra section sy ny sisa, mety hiteny angamba ianao mana hoe sa momba inone zany tsy mba manana andraikitra eto amin'ny fiangonana. Tsia aza miteny an'izany ianao, manana andraikitra ny tsirairay avy, ary tokony anana andraikitra avokoa ny tsirairay avy, na vita batisy io na tsy vita batisy io, na kely io na lehibe io, tokony manana andraikitra. Azany andraikitra zay takina aminao zany no entina manao lay asa fanompona mba iarahany rehetrarehetra mampandroso ny fiangonan'Andriamanitra. Satria fiangonan'Andriamanitra zay misy anao io dia tsy tokony ho ny mpitandrina ihany no mampandroso an'io, fa isika rehetrarehetra zay ao anatin'io fiangonan'io tompony andraikitra miara mampandroso. Noho izany ary dia tokony anana fahasoavana ny tsirairay ho ampiasaina amin'izany atao hoe asa fanompona an'Andriamanitra zany. Ny tsirairay avy isam-batan'olona dia zao, tokony olona anana fahasoavana avokoa. Mety tsy hitovy ny fahasoavana,
mety manana fahasoavana amin'ity lafiny anankiray ity ny anankiray kosa tsy mitovy amin'izay fa hafa kosa ny an'ity anankiray ity tsy mitovy amin'ity kosa ny an'ity anankiray ity fa mety manana fahasoavana hafa raha milaza fahasoavana eto dia tsy hoe fanomezam-pahasoavana akory fa fahasoavana fanomezam-pahasoavana don spirituel zay hitatsika ao anatin'ny bokin'ny Korintianina dia lazaina hoe fanomeza avy amin'ny asa mifanamasina ary zany dia fanomezana ozy izy entina manao fahagagahana na fanomezana entina manasitrana na fanomezana faminaniana manavaka fanasamy sy ny sisa ary voafetra ny isan'ireo fanomezam-pahasoavana ireo fa ny fahasoavana kosa dia mivelatra be mihitsy ary raha tsy manana fanomezam-pahasoavana ianao dia mizaha mihitsy ianao ary mampirisika anao mihitsy aho mba tena hivavaka ianao mba homen'Andriamanitra fahasoavana ianao. Alleluia. Ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko fahaefatra ka ny andininy fa 12 hatramin'ny fa 17 dia zao ny zavatra nisy. Asan'ny apôstôly toko fahaefatra andininy faraka amin'ny 30 manomboka eo mivakitsika. Ary rehefa nivavaka izy ireo dia niovitrovotra ny trano izay ny angonana dia fiain'ny fanamasina izy rehetra ka nilaza ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahina ary niray fo sy fanano maro tamin'ireo izay nino ary tsy nisy nanonona ny fananany ho azy na dia iray azy fa niombonany avokoa ny zavatra rehetra nananany. Miaraka mamaky isika andininy 3:30 isa 2:3 ary tamin'ny heribe no nijoroan'ny apôstôly vavolombelon'ny nitsanganan'i Jesosy Tompo tamin'ny maty ary fahasoavana be no tao amin'izy rehetra. Amen. Fahasoavana be no tao amin'izy rehetra. Alleluia. Tsy nisy anankiray tao zay hoe tsy nanana fahasoavana fa izy rehetra asika rehetrarehetra reo koa dia irina mihitsy mba ho toy izany. Alleluia. Aoka mba tsisy hoe za mpivavaka mivavaka ao Jesosy mamonjy dia mivavaka dia zay fotsiny mivavaka dia na tia tranon'Andriamanitra aza dia ny atao ngambany dia mety matory fotsiny na mivoaboaka miresadresaka ny atokotany any mandritra ny fivoriana ny sasany mandeha mivoaka any makany na ny mandeha any mijery rindraky rehefa misy any velany any takan'izay dia rehefa kendrena amin'ny firavany fivoriana dia miverina makaty dia amin'izay hitandray aman-dreny tao am-piangonany any dia antanina ny namany hoe inona ny toriteny teo dia rehefa antanina ny atrany dia zao dia ohatrany hoe tao am-piangonany aza manao isan'ny mpivavaka fotsiny na sekolelady raha tanorana izany izy fa hoka tena ratsa mangaika misy ampandroso nyity fiangonan'Andriamanitra. Alleluia. Tena ho ratsa mangaika mihitsy ny tsirairay avy tahaka an'izao ratsan-tanana izao. Io ratsan-tanana io misy asany daholo io fa io na dia tia akibe ty fotsiny any aza ny sanatry tapaka fa lazay koa aminao fa sahirana mandray an'ity firana ty raha hoe tsy eo ny akibe zany dia ataoko hoe ohatra an'izao zany dia raha mandray an'ity dia lasa manao an'izao tsampy anankiray misy asany zany le anankiray anefa rehefa eo le akibe tonga dia mora fotsiny mandray an'ilay izy tanao na tsy piaty dia voaray mora satria manana anjara asa lehibe na dia ny ratsan-tanana anankiray aza. Isika zao dia ratsan-tanan'Andriamanitra isika ratsan'i Kristy noho izany dia zao tokony anana asa lehibe andraikitra lehibe ny tsiraray avy eo anivon'izao fanompona izao.
aza hoe mpivavaka fotsiny dia moa dia za tsy mba manana andraikitra zany za tsy zay moa ve mba inony zay aza manao an'izany dia raiso amin'izay fotsiny azahoanao azy misy zavatra soa misy zavatra tsara izany apetraka Andriamanitra aminao entina manao le asa fanompona. Alleloia. Ny io zavatra anaka tena trandrahako mafy mihitsy io. Alleloia. Fa tena tokony hanana fahasoavana. Ndray mandeha tamin'ny taona 20 affecté tao amina distrika lehibe anankiray, lehibe be olona sady matanjaka arabola zany. Dia tao aorinan'io 91 naffecté ndray tany amin'ny tanàna kely anankiray, tsy foko tany akory azy fa tanàna. Tsisy trano mihitsy manodidina le fiangonana fa alavitra vao misy trano. Ary dia olona vitsikely, manitra kely, olona antitra be mpitondra tena daholo ny ankamaroany tsy miasa tsy mikarama. Mba miandry fanampiana alefan'ny zafikely ny zanany. Tena sahirana. Le Jesosy atao ahoany ty. Ny lasany tory filazany tsara akala manjana tsy akijana. Tamin'ny voalohany aloha nisy rahalahy anankiray mpitory tena nanampy ahy ihany tao. Pasteur Rakoto Ambotsara-telo ary dia affecté izy tany Tsinjorivo Ambatolampy tamin'izay. Za reriny tao amin'le toerana. Ahoana ty Jesosy? Ty tsisy olona, ty tsisy vola, ty tsisy nininta. Parasy tsy parasy eo am-piangonana ao an-trano. Za tsy mananinina fa tsy sakosy anankiray. Sy ilay lamba kely izay fitaovatovana tao anazy. Fa nivavaka. Ary ny zavatra isorako an'Andriamanitra. Fa tena nanao zava mahagaga Andriamanitra. Tamin'ny alalan'izany zavatra nataon'Andriamanitra izany. No nafana nampandroso ilay fiangonana. Alleluia. Ary zany no itariako ny sain'ny rahalahy mpanompon'Andriamanitra anareo zandry ekôly biblika. Aza manantena zavatra goavana hoe akana renseignement ry raha alefany dia tsy andeha any fa satria tsisy olona, tsisy vola. Fa mivavaha mangatafasoavana entina manao le asa fanompona. Fa rehefa ao aminao io tafavoaka foana io. Tsy nitsokady mihitsy nakeako tao. Tsy niteny mihitsy hoe afondrao Pasteur Adolphe tamin'izay no niteny tamiko hoe maka ianao vola ario izy 3 arivo. Io moa meme rahalaravalo mo trésorier tany amin'le fiangonana tamin'izay dia nandeha tao. Dia zay ay ve mba misy fanampiana vola ihany. Satria nenay zany tamin'ny nandraisana anay dia tsy mampanantena poste, tsy mampanantena vola, tsy mampanantena nininina, tsisy nininina. Vonina ve ianao? Vonina. Ny raiko tena nanenjika nandatsa satria zany anatra teny akatso niala. Tena tsy mahazo mandeha manao an'izany ianao. Tsy zany mihitsy ho sisy ny tanjoko ny aminao. Fa na eta mavesatra tamin'ny asan'Andriamanitra. Adio za hoe ity ho efa tena nijaliko hatramin'ny voalohany ty, iforetako hatramin'ny farany ty. Alleluia. Zay ny targetra. Ary zavatra zay entina hoe manao le asan'Andriamanitra dia fahasoava, angatahana fahasoavan'Andriamanitra anampy ianao. Fa rehefa aminao izany tafavoaka foana io. Alleluia. Ary ireo zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiangonana ireo. Efa nilazaiko taria tsahalalina izany. Ankizy 10 taona anankiray nalemy sitrana. Vehivavy anankiray narary nandritra ny 2 taona. Izay tena aretina teo amin'ny lohan'io karandohan'io. Dia misaratsaraka sitrana tanteraka. Ary vehivavy 20 taona narary tena aretina sepitra. Tena hoe 20 taona marary sitrana. Ireo
reo dia fatatr'olona eran'ny tanàna reo ary fatatry ny olona hoe tao amin'i Jesosy mamonjy no nanasitranana andreo ary nanomboka tamin'izay nitombo ny olona nitombo ny olona nitombo ny olona nitombo arak'izany koa ny vola satria ny olona dia arena. Alleluia. Olona egala arena. Alleluia. Rehefa tsisy olona amin'ny fiangonana tsisy arena mihitsy ao zany. Fa rehefa be olona ao dia misy arena ao. Olona taditio zay ry Toriteny, olona egala arena. Ataovy ampitombo ny olombojena fa mandeha ho azy io. Embolana fotsiny any jalijaly tao amin'ny toerana io. Avy mifadika tsy mihinan-kanina fa voanjobory no hanina. Fa rehefa tombo ny olombojena sitsana ny marary, zavatra isaorako an'Andriamanitra fa tena hoe tsisy zavatra izay atao hoe nijaliana zany. Oka samy anana fahasoavantsika entina manao asa fanto. Teo amin'ny toerana anankiray indray nisy marary nentina tao amin'ny reny mpitsabo reny, mpitsabo gasy. Lahatra ny marary ary tao anatin'ireo marary ny lahatra reo nahita ny plaky Jesosy mamonjy ilay marary anankiray. Satria ohatry mifanatrika takan'izao ilay plaky sy ilay toerana le seza mipetrahany ny laharany tao. Tsy ato ny mavonjy ao izy fa ao amin'ny Jesosy mamonjy io. Ao no lasa izy nandeha tao fampistomany le ray aman-dreny tsy avelany nakany fa atsy any nitsabona azy fa tsy makany. Dia everiny olona fa olona miady eny an-tsena miady an-dalana tangorona amin'ny vahoaka fa iny reto mifampisitositony rahan'ny lalana reto. Tsy naleo satria lehilahy matanjaka mbola tanora eo amin'ny 17 taona teo eo le zazalahy sady izy matanjaka be. Tsy naleo azy le dadany sy mamany dia tafiditra tao anaty fiangonana ihany. Niveriko fa demoniaka. Io zany tamin'ny rahalahy anankiray avoahitany io satria isaky andakany tsy fantany hoe pasteur. Dia nefa ato mavonjy aho. Dia rehefa nainao le feo ndray ato mavonjy aho ampidira tam-piangonana iray. Nampadoliana mivavaka loana ny devoly didina tamin'ny anaran'i Jesosy 20 minitra teo sitsana tanteraka. Alleluia. Rehefa nanontaniana izy zay hozy izy hoe mivavaka any amin'ny fiangonana hafa zany, tsy teneniko mola izy fa any amin'ny fiangonana-kafa. Fa zay hozy izy mandeha makaty amin'ny mpanompo sampy. Ary teo izy izy hitany soratra Jesosy mamonjy io na tonga anakaty. Ny olona mitangorona vahoaka hoe inona ny tranga, inona ny seho eo, hijery zay zavatra hitranga sisy eo. Saorana an'Andriamanitra, olona salama tsara tena conscient tsara mihitsy nivoaka ny fiangonana. Alleluia. Mba sy soratra plaky Jesosy mamonjy, fiangonana Jesosy mamonjy foby akoron-drano ny fiangonana misy anareo. Sasany fiangonana dia vita fotsy dia lokona dia ajanony eo. Fiangonana inona io? Zany ray mandeha affecté tany amin'ny fiangonana anankiray, tsy soratra le fiangonana. Za tsisy firaitsony, efa mihoatra any 10 kilometra nanontantany hoe faizaka ny fiangonana Jesosy mamonjy atanana. Fa lasa lavitra be anao ozy izy. Tsisy frais miverenana tsony aho. Andeha tongotra tsy zakako le etako tamin'izay va voafekte 10 kilometra dia lasa nanaraka n'iny tany mbola 20 kilometra tany indray netony tany. Ndao izy hiaraka aminay ianao fa tsy mandofo retsony fa rehefa avy eo ianao averina hoentinay miverina ihany. Dia ny andro ny sitrapony izay afen'ny olona tany folakandro vao tafavelona tanefa amin'ny folo maraina mandalo eo. Fa voazana tsoroa matany ny lera lany ny aina rera. Mba sy ho anarana fiangonana Jesosy mamonjy foby akoron-drano ny fiangonana misy atsika tsiraray avy. Dia mba sy plaky. Alleluia. Iry amoron-dalana iry mangatà makanisany amin'ny fokotany makanisany amin'ny commune any amin'ny district izy dia ataovy plaky ngeza be fiangonana Jesosy mamonjy foby akoron-drano. Firy ny fiangonana tsisy plaky tsy fantatry ny olona akory. Saorako ny tompo aloha fa
ery ambodifotsy eva misy plaky mipetraka hoe fiangonana Jesosy monjy fa hatramin'izay zay taotsisina nisy soratra daholo tsy fantatry ny olona koa hoe misy Jesosy mamonjy ao anatinatiny eo. Asivo soratra daholo ny plaky manomboka androany. Aleluia. Ary ny loko fiangonana Jesosy mamonjy taka ny ty akoron-drano ty fotsy grena ny ambany zay. Aleluia. Ny teloba na ny asa mavo sy maitso tsy miova an'izay, tsisy hoe mangamanga indray noho ny teloma. Ny airtel fotsy sy mena tsy miova an'izay ny logoany, tsy miova amin'izay ny tebany. Dia ny orinasa rehetra kolasy dia io ny azy orange dia tsy miova amin'io. Etsika misy varavaram-piangonana maitsomaitso tsy fahotana le izy fa hafahafa. Loko tapaky ny fiangonana violet le amin'ny ambany iny tsy fahotana le izy fa hafahafa. Dia zay fohy be ihany, zay ihany no arahana amin'ny zavatra rehetra. Aleluia. Ny zavatra tiako lazaina dia zao, le soratra tsy apetrapetraka fotsiny eo io, hoentina mibavaka io, fa zay maso mijery an'io na mandalo fotsiny anaty fiarakodia azy dia iletika ao anatin'ny fony sy ny sainy Jesosy mamonjy dia andeha vilevy ao anatiny hoe ny ary tsy avela amin'ny fanamasina hiperana Jesosy. Tonga any tanànana izy misy Jesosy mamonjy ve ty karoana aria varabaratra ary dia makany izy fa inona na tonga anao mivavaka anakaty nandalo taria nisy plaky ngeza be Jesosy mamonjy za tena rarina andritra amin'ny firy taona ato no avonjy aho. Aleluia. Lazaiko aminao fa tena maro ny zany zavatra lazaiko aminao zany le marary ny lahatra teo amin'ny omby asy nahita n'le plaky Jesosy mamonjy. Misy zavatra hoe raha lasaina bafy tsy eritreretitsika mitsika dia mietrehitra hoe zao ihany no fomba hafahana mamonjy olona na zao ihany no zavatra mety. Ny fihevitra tsy fihevitrareo Andriamanitra raha ho fotsiny zany dia hita vokatra ianao. Misy zavatra tsy fantatrao hery miasa misy satria ny anaran'i Jesosy ene io petraka ao io e. Tsy hoe anina mahay jery vela tanana hita fagagana anao anatin'ny 3 andro sisy zany no arangarangany olona mba rangaranga koa ny atsika raha lasaina bavy. Aleluia. Fahasoavana misy zavatra tsy takatakatry ny saitsika ataon'Andriamanitra ane. Misy zavatra mody heverina hoe zavatra maiva amin'io zany koa ve dia inona ke zany koa ve dia hitondra famonjena. Za manana fahatsapana amin'izany ary nahita vokatra tamin'izany nahita fahagagana tamin'izany nahita ny fiasan'Andriamanitra tamin'izany fahatsapaina na ampitako aminao. Aleluia. Fahatsapana zany. Sika rehetra raha lasana bavy eo anivon'ny fiangonana dia samy tokony hanana fahasoavantsika, samy mampandroso ny tsirairay. Reto mpianatra reto tamin'ny herybe no nijoroan'ny apôstôly vavolombelona, tamin'ny herybe zany no fahasoavana atao aminy. Nanana herybe izy nentina nijoroana vavolombelona. Aleluia. Saotra ny tompo fa misy bino misy tanora mandeha mijoro vavolombelona avy eto amin'ny foibe. Aleluia. Omaly zao dia fa misy avy nandeha ny Toriteny nakaty am-piangonana dia vavaka nakaty am-piangonana voanody tondra mibavaka ny asan'Andriamanitra. Aleluia. Fitoriana filazantsara aza tao ambany zavatra io, fitoriana filazantsara ka alamanjana io. Hoy so sasany lamanjy zany demode zany efa zao nefa zao mandroso amin'ny alalan'izao indray nefa naovana azy. Tsia Jesosy tsy demode zany azafady Jesosy nandeha ny asa, nandeha teny tontolo eny ary mpianatra nandeha dia nandeha ozy isy mpianatra ny Toriteny teny tontolo eny. Aiza nge zany teny tontolo eny zany? Eny amin'izay rehetra misy tanàna na tanàna kely na tanàna be, eny amin'izay rehetra misy olona na olona vitsy na olona betsaka, eny amin'ny toerana rehetra zay azo ijoro teny tontolo eny.
ary ny tompo izy niara-ny asa taminy. Aleloia. Ny tompo niara-ny asa taminy. Manana fasahina. Hoy ny hira fiderana ny anarana teo. Fa fotoana zao ry tanora ao izy etseo ny herinao. Aza atao hira fotsiny le izy. Aplikeo iny. Za miangavy aplikeo iny. Na reo tanora rehetrarehetra. Aplikeo. Ataovy io. Apiaro. Aleluia. Aza janona ho hira fotsiny. Vahoaka tena hitan'i Jesosy mihitsy tena iraiko zany hira zany ary tena piariko eo asan'Andriamanitra misy azany. Aleluia. Fa tokony hanana fahasoavana ny tsirairay entina manao asa fanompoana. Fa tsy mpivavaka fotsiny eo amin'ny fiangonana dia vavaka dia mamonjy fivoriana dia vitany amen. Amen. Lasa. 3 sekondy rehefa tavavoaka amin'ny vavady. Tsy mpivavaka fotsiny. Fa tena ianao mihitsy ratsa mangaika mihitsy ilain'Andriamanitra. Ho ampiasain'Andriamanitra. Aleluia. Aleluia. Ianao mihitsy tena ilain'Andriamanitra. Aza mieritreritra hoe zangy tsy hitako. Za tsy mahay mitoriteny aho. Nga koa moa nisy mpianatra tonga dia nahay zany. Tsy maintsy niditra tany amin'ny maternelle aloha dia tamin'ny 12e zay vao 11e zay vao niakatra. Ary io dokotera professeur io. Tsisy tonga dia voalatsaka avy any ankibon'ny mamany izy. Tonga dia professeur ranony. Fa olona tsy nahay ninino io tsy nafantatra ny nanoratra oary io bilabila be ohatran'izao. Fa nianatra zay vao lasa professeur, zay vao lasa savant, zay vao lasa hay ianoko tsy tonga dia hoe ahay zany ianao. Dia za tsy mahay dia tsy mandeha ianao. Mandehany ianao na ilanja ampli bafla fotsiny aza ny andraikitrao. Za tsy nahay zany nitendren'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny mbola sekolelahady. Dia lao ianao izy lao ianao mitoriteny eto. Io za mba mamely tapoka koa rapasy zany. Tamin'izay nefa baiboliko tamin'izany. Mbola le filazany tsara kely le Nouveau Testament kely reny le atsofoko anaty paosy fotsiny. Le tsy te hisahirana mitondra baiboly sy firana reny. Dia iny maniaraka teo. Rahalahy ianao mitoriteny eto. Fa iny voloko mitsangatsangana ohatry ny inona za nitoriteny. Eo tena mangovotra ohatran'izao. Mangidry be aty amin'ny faratendako. Tendrora ohatry ny reninana ny vakinina reny. Manao le hira fiterana aloha dia eo zany lomba sady makahoniny tsara. Inona re zany nitoriana zany ahoana zany. Aloha ijerevako an'le moramora le andininy reny. Any anarana atao hoe Jesosy fa izy namonjy ny olona afaka amin'ny fahotana. Dia sokafana an'izay le testamenta mamaky an'le izy kendakenda arany atao hoe Jesosy fa izy ohatrany lasa olona tsy mahay mamaky teny kendakenda seposepotra. Dia ny afanako tsy haiko fa ohatran'ireo voan'ny tazo 40 degré. Mafana be any amin'ny lohako midina any amin'ny tongotro. Eo amin'izay. Vita ihany aloha le izy fa tsy nidribla be fa natao kofo kely le izy. Vita ihany. Izay misaotra ny tompo fa vita ihany. Dia mba modina ny tanin-dralahy nety ve? Tsy mba nampaherezina akory hoe mety fa eo ihany. Fa niezaka, tsy kivy aho. Tsy kivy mihitsy, niezaka. Jesosy eo ampio aho. Izy ty tsy faninanana. Fa tompo ame fahasoava. Mba entiko, mangetaeta, matoa ange mandeha. Matoa mandeha. Misy fotoana tena teo an-tanànanay teo Amboanjobe eo mihitsy eo an-tanànanay teo mihitsy Amboanjobe Avoloha.
teo mihitsiny de tena teo tokotany akaiky ny fitranonay mihitsiny nefa reo tonga teo reo mpiara-panao baolina amina daholo reo le miara mikrimbarimba manao baolina siny reo daholo eo am'izay sasany memezany sasany averia de ataony eo anin'iny le zala namana mpiara manao baolina sy tsy afaka nandafa nety ny pastery eto tsika manao rasiko natao nitsoka mihitsy ny loha tsy maintsy eretana teo Jesosy mehery mba fa toano menatra fa zany na izany ary tsy hoe za manao zavatra fafa na za na hoe miara miteny tsy manao an'izay na de miara milalao baolina tamina zay kolalà dia fa rehefa teo amin'ny toerana io nangataka tamin'i Jesosy apio a Jesosy io apio a tsy hoe tsy hanao tsony avy eo fa oetiny ity tanàna misy anay ity mpaminany tsy masina tanina apio a Jesosy samy mangata aza menatra ianao mitoriteny eo tanàna misy anao efa eo tanàna misy anao na de mety koa tsy tonga satria itoriteny avy eo fa rehefa lavidavitra andao any mahitsy mandeha daholo raha ao aminao fahasoavan'Andriamanitra na eo an-tanànanao na eo tokotaninao na raha tsy manoty ianao raha tsisy zavatra de zao momba anao ny herin'Andriamanitra tena miteny niara-ny asa taminy ny tompo niara-ny asa taminy nandeha nitoriteny teny tontolo eny ary ny tompo niara-ny asa taminy alleloia itsika de samy mangetaeta ny ampandrosona ny fiangonana tsy zany vara lasaina baviny eo potsika siosa tsisy te eritreritra mihitsy hoe ampikorosofahana ny fiangonana fa ny ampandroso ny fiangonana alleloia ny ampandroso ny asan'Andriamanitra de mila mivavaka isika mangataka amin'i Jesosy fa na de mikibadabada zay ianao na de tsy mahay aza ianao na de mivavah io tsy araka ny fahaizana io ary tsy araka ny tsy fahaizana ihany ko fa rehefa aminao fahasoavana tena manohana anao Andriamanitra misy ny olona manam-pahaizana be fa tena dokotera azafady zay dokotera fa tsy hoe dokotera rehetra de za fa zavatra nisy izy fa rehefa mpanaovanao izy samba adidaka tsisy azo raisina ambony ambany tsy hita hoe inona marary fotsiny ny andohanao miainao ali tsy voatery hoe rehefa hoe manam-pahaizana de tsy maintsy mahay ary manana fahasoa ary tsy voatery ko hoe tsy nianatra ianao de tsy omen'Andriamanitra fahasoavana fa na oliza na ambony na manahoana na manahoana Andriamanitra tsy mizatavan'olo rehefa mangeta eto ianao menanao zany aza miandre zao ianao zay vao hetsika am'izao na lao za rehefa tena na mihitsy aloha mbola am'izao aloha be de be mihitsy inge manao zany aloha mbola am'izao aloha fotoana mandroso ihany tsy tahitanao io miodina kely eo io de fa tonga ndray ty farany taona miodina kely eo ianao de fa tapitra ny taona lasa ihany 20 taona tsisy zavatra niangana mbola tsy nitoriteny akalamanjanana ray mandeha azy ianao 20 taona zay navitanao batisa zay de rovina ianao vo anao an'le izy ary rovina ianao vo hiasa ao an'Andriamanitra taonanao efa mandroso me lehibe io ne rehefa mandroso me lehibe ianao azafady amin'ny zay lehibe rehefa mandroso ny taona de manomboka marary io lohalika io na miakatra totohatra azy fa rakisa tsy tafakatra tsony mba raisiko ely aloha fa manomboka na mijory elaela tsy vita tsony rakizy mba metoerana ny olon-dehibe mba metoerana mandroso ny taona da ndraiky ho ny retina tonga ho azy eny tonga amin'ny sakafo hohanina eny manomboka miakatra ny tension zay tsy afaka miasa tsony fa za raha vao daniny andro miakatra io tension ko ko ataonao ahoana moa ampiasa olona mifanina midikodiny eny izy indray tohanana eny akalamanjana eny sanatry mivava zay misy eny zany
accidenté. Zavatra mety misy zany. Tapaka ny tongotra anankiray. Ka tamin'nisy tongotra natanjaka azy, afaka miazakazaka, afaka mandeha mitory, makary azy. Tsy nandeha. Sasana-tsy mivava, efa tabatongotra mitondra beky manao an'izao ve, andeha ho any Andravoahangy amin'izay ah. Zafady. Tenenina mihitsy ary hoe rahalahy oka aloha ana fa mivavafa aloha matanjaka ny andeha. Zany ane izy. Miena ny herintsika rehefa mitombo ny taona mandroso io. Za tany Amboasary atsy mavita mitondra bisikleta 70 kilometra ny lalana secondaire farany zay. Sady fasika miletika mimpiniana bisikleta tsy laitra andehanana anandro migaingaina 70 140 aller retour zany. Ohatra ny ty Akantsira be zany 140 zany 150 ngamba. Mavita bisikleta mandeha secondaire ohatra ny ty Akantsira be. Zao tsy vitako tsony zany baba. Tena ohatra ny tsy vita tsony andeha bisikleta ho Antsira be. Gamba etsy Ambatolamo te fa tsy vita. Na ianao raha sona mandeha tongotra ngamba hoe mandehana tongotra anao makamy be enjo. Fa nga tsisy bus ihany, nga tsisy ino. Tsisy taxi moto nga. Farafaratsy ny bisikleta anao. Tsy vita. De rovina ary. Taona mandeha. Ny hery mekely. Ny andro mandeha. 2025. Tsy tahitanao dia tapitra indray io. Firy ny fanavo atao. Firy ny olona manampidirina ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Firy ny olona mba tonga anao taty am-piangonana. Aza varobarina. Alleluia. Aza mipetra-potsiny amin'izao tompoko. Io raha lasa misy ny sasany excuse. Zay tsy andehananay mandeha Toriteny io ane. Anininy olona zay ve efa mba milamina ve nareo ao. Impiry moa zay misy manao an'izany. Valina efa gamozaina nino. Midino fanina fotsiny. Lamina zay ko zay miasa hitanareo zao. Tamin'ny toerana anankiray ary. Toriteny zay. Mbola tsy vita ny Toriteny dia nanao le fanasana filazana hoe zao ny amin'izao ora fitaom-pivavahana sy ny sisa. Nisy vehivavy anankiray ny antso. Ary nisy fiangonana manko teo kaikaiky teo. Dia ataona efa hoe nanakotaba-n'le fiangonana ataona. Zay ileo efa nijerena tsara hoe misy fitaom-pivavahana satria dia tsisy. Andao etona fa tsisy eo. Dia misy toerana azo nitoriana tena. Dia natsony le vehivavy. Oza miatso an'le raha anankiray. Andana makano hoe inona io. Inona n'ola zay. Ataona hoe ibedina tonga vano mofo feno sase. Tsy donaty le izy fa mofo tsara be. Netiny avany. Dia fa hoana va? Vadin'le pasteur io. Vadin'le pasteur amin'le fiangonana Assemblée de Dieu le fiangonana. Vadin'le pasteur ka ilay izy le rahalahy. Dia inona ho anteneny? Maherezanareo Jesosy mamonjy tao anatin'ireo problema. Maherezanareo zay ozy izy manohana anareo Jesosy mamonjy am-bavaka. Maherezanareo miasa ho an'ny tompo izy. Eto izy izy ngote. Toizy ny asan'Andriamanitra. Alleluia. Io rahalahy sana tsara karak'izay eritreretiny dia volo fotsiny manakivy ianao. Tsanaovanao asan'Andriamanitra. Dia volo manakivy. Atao foana io fa Andriamanitra momba anao. Fa za mikonondranondrany eny fotsiny misasany zany dia manaboka fiangonan'olona manivaiva olona. Ianao be vao maso be midiridiry mijery ahy. Ahoana moa ny olona tsy votofo amin'izany. Ianao manivativa olona siny. Ny tokony ataonao za Toriteny mampiledaleda tena mahatonga ny olona resy lahatra ho aty amin'i Jesosy mamonjy. Dia zavatra ataon'ny sasany. Dia daridarika ohatra reny iranianina midakoka reny tsy. Tsy zava fahasoavana raisin'ny olona mihitsy.
voto fo fotsiny ny olona mia. Zany nataon'le mpitoroteny mpitoroteny tany amin'ny fiangonana anankiray tao amin'ny tsena. Ke mpitoroteny eo izy dia eto anoloana eto misy mpivarokena. Mitetika le henan-kisoa le rangahy-mpivarokena. Dia izy, ianao io, ianao mitetika henan-kisoa io. Tetetehany, dia volo ohatrany io izy izy. Ianao dia atsipony any amin'ny elo. Izy, inona koa ny idiran'ny lamo zany ozy izy. Tanao, ataon'ny olona mpitoroteny, ataon'ny olona ialahy. Mitsotsoam-bava fotsiny, mitefitefoka tsisy fotony. Manana fahendrena tsara, mangatao fahasoavan'Andriamanitra rehefa miasa ao an'Andriamanitra. Alleluia. Ina ny diranao amin'izay fivarotan-kenan'olona any na henan-kisoa na iny. Rehefa tsy mihinana henan-kisoa ianao, akombony ny vava, anao izay mihinana. Tsy hitako izay dirana amin'izany. Toroa momba an' Jesosy, ny herin'Andriamanitra, fagagana taony, ny famonjena, ny fanovana, ny fanafana, dia resy lahatra ny olona, toroa vavolombelona. Alleluia. Fa ianao raha vao miditra fiara-lalo loatra an'izany, zéro boribory, miala maina eo ianao. Ary na ianao raha miverina eo, torahan'ny olona lamokana tody maimbo anao. Sisy neninona ho hitanao eo. Fa tsika tokony hanana fahasoavana sika, entina manao asa fanompona raha lasa anapa. Tokony hanana fahasoavana tsika. Fa tsy tsika indray nitaka ny boka mialpoza, manosika ny boka le tanana iny dia iny. Foza re moka naty lavaka any, mba naka foza le boka, tanana iny atosiny eny. Aka ny foza nalaina, atosika voamay letika. Voamay ny olona, letika ny olona voamay, letika any amin'ny fahotana any, zany ny atao. Fa samy mangataka fahasoavana, entina manao asa fanompona. Ho ampiasain'Andriamanitra ianao. Alleluia. Tao amin'ny toerana anankiray, nisy rangana, asany devoly. Tsy natorina andritra ny 2 volana. Tady amony tena, tsambikiny eny ambaravarana. Any amin'ny rihana ambony any. Eo varavara kely. Amin'ny 12 alina, ray mahazodary zareo. Nandodona, inona koa reto vahoaka reto. Efa natory amin'ny efa amin'ny 12 alina. Vavaka. Dia nijerena, reo misy olona maromaro. Tsy mbola mivoaina aloha. Izy nareo azafady, mitady amin'ny pastera. Zaho any izy fa ina ny vaovao. Nisy tsy salama ty, ohatran'izao teo. Lava be le resaka efa fitingo. 10 minitra sisa. Zao. Dira ty am-piangonana. Nanontaniana teo. Teo izy. Dia tahony devoly vonono. Veny ambaravara kely io. Atsatony amin'ny tany any. Lovolana tsy matory, tsy misaka. Vavahana. Tsasakadiny teo eo. Sitrana tanteraka. Alleluia. Alleluia. Ary ny fianakaviana gaga resy lany. Napatoriana tery amin'ny farany fiangonana. Ome sakafo a izy, dia aloha atory. Dia azafoazina maraina aloha, fa velo mihitsy loha atory mba récupérer zany le heriny. Dia lasa nijereko vao maraina. Le olona tsy natorina ditra ny 2 volana, dia rena maraina mietra. Mihevitra ohatrany na mahita tory. Sitrana tanteraka ny dikan'izany. Alleluia. Tao amin'ny toerana anankiray indray, lehilahy anankiray. Tobasana rano mangatsika. Fa maninona ny tobasana ohatran'io olona io? Maya. Mbola velona dia fa may any amin'ny elo sahady. May, tobasana. Ny tenany fotsiny ny hotsakana. Rano firsio, atobaka. Fa vao tobaka ny rano avy eo. Mbola may. Ny akanjo lena tsisy maina. Mbola may. Nao eto anam-piangonana. Nety ny fianakaviana atao am-piangonana. Hoana devoly. Nampandoliana. Ohatrany tsy mihontsona mihitsy. Hoy zaho miatsan'le rahalahy anankiray niarana moka devoly tao. Mandehana ho aho io. Eto anatin'ny renirano ario aho io dia ampandro ihany dia solora ny akanjo maloto, ampanova akanjo madio. Etezo aho io volony io fa ao anatin'io volony io misy devoly. Dia etezo dia sasao madio tsara.
Vonentina tao am'le renirano nampandrona netezana alohan de zay vao nampandrona nadio tsara tsisy pofina maimpo de avy eo vo niala le volony iny tonga de niala niaraka tamin'iny le devoly. Alleluia, alleluia. Ao anatin'io volo lava io misy devoly fanaratsy io. So anao zao ndray lamadony ohatran'izao nientiny anina misy vedety be arina ohatran'izany jerijerena any ananonany antanina le fa ohatra ny entin'iza koa tia entona ty ohatra ny any Dembele ony tsy fantatrao akory zany na misy fanan'Andriamanitra na tsisy. De zany kikisana kely fotsiny de avela lava be kikisana kely de atao ve aty arina ty. Zany ny fanaon'ny tanora zao indrindra lehilahy. Rahalahy etezo tsara io volonareo io. Ata eto kikisana ataovy tsara eto. Baiboly koa miteny an'izany. Atao tsara eto vakio amin'ny bokin'i Ezekela. Alleluia. Etezo tsara. Jereo fitaratra tsara de ite. Ny anahy voliko efa mividy tondezy manokana mihitsy anankitelo de zao ataoko samy hafa de isan-kerinandro ny zanako de efa tsy maintsy manety zay sabotsy maraina miety de voatsapaina ohatran'izao ay hafahafa izany efa lavalava io ary zao efa te entindray ah. Etezo tsara ataovy tsara eto ozy ny Baiboly. Tsy atao hafahafa be midongona ohatry ny anaty rova midongona be. Tsy mety. Tena nanana fahatsapana an'izay zavatra mihitsy ah. Matola an'izayko eto zany. Vonetezana le volony. Natao fohy ohatra voneteza tonga de niaraka tamin'iny le fanaratsy tsy nalovokovoka tsony. Mandrapatonga tany am-piangolana olona efa salama be manao any ianao efa tsara ozy izy fa salama sotran Jesosy ozy izy fa salama tsara. Tsy zany ve mahafinaritra rahalahy sanapavy. Alleluia. Aza misy tezitra amiko mihitsy fa zany no marina zany. Na hoaizy ianao na hoaizy ianao tsy mbola manana fahatsapana ohatran'izany ianao tsy mbola zana hitan'izany matoa amin'ny teny an'izany eto amin'ity fohy be ty. Marina zany arao zany. Mety isy teny hoe anao zao anareo zany na tsy atao an'izao tena miteny aminao ah fa ao anatin'ny volo lava io misy fanaratsy io ary izy efa manomboka miraikidraikitra iny efa tena tafiditra tsara ao izy. Fa sika rahalahy mila olona ampiasain'Andriamanitra fa tsy ampiasain'ny devoly. Olona ampiasain'Andriamanitra zany zao ny ilaina ray fiangonana mihitsy de zao mila olona ampiasain'Andriamanitra tao. Fa raha ray fiangonana samy manana fahasoavana entina manompo an'Andriamanitra tena lazaiko aminao fa tena tsisy ohatrantsika Jesosy mamonjy. Zany mba miangavy mba raisy zany toriteny zany mba raisy zany. Alleluia.